Mahakasika ny orinasa jirama indray dia migrevy avokoa ny mpiasan'ny jirama am'izao fotoana izao ary hita manerana ny nosy izany grevy ataon'ny mpiasan'ny jirama izany manoloana ireo fitakiana marobe izay ataon'izy ireo amin'ny izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba honona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fitokonany ireo mpiasan'ny jirama no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Tahaka ny mpiasa rehetra ny mpiasan'ny jirama indraindray maro ny zavatra izay tsy lanin'ny vavon'izy ireo fa ny safidy ny hangina izy ireo hatramin'izay. Fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia tsy nanan-kilembenana izy ireo fa avy hatrany dia nitokona manoloana an'ireo fitakiana marobe izay nataon'izy ireo. Vorolanina teny amin'ny jirama soanerana ny tambabe ny mpiasan'ny jirama tamin'iny androny omaly maraina iny ary nandrasana ny hetsika nataon'izy ireo fa miandry tao amin'ny tobora tsy mandrava kosa ny mpitandro ny filaminana raha ny tazana teny an-toerana tamin'iny androny omaly maraina iny. Manome 420 ora ny fitondrana ny mpiasan'ny jirama hamahana ny olana. Ny fanafoanana ny sata vaovao no antony izao fitakiana izay ataon'ny mpiasan'ny jirama izao. Raha tany fianarantsoa dia efa nitokona ihany koa ny mpiasan'ny jirama. Mity tanteraka ny birao ao amin'ny tsian'olon-droa fianarantsoa nanomboka ny maraina ny omaly iny. Ao anatin'ny toeram-piasana ireo mpiasa ireo no mitokona ary tsy misy miasa. Mijanona avokoa ny asa rehetra. Miray feo amin'ny mpiasan'ny jirama manerana ny Madagasikara izy ireo amin'ny tsy fanekena ny sata vaovao izay ambaran'izy ireo fa hamotika ny orinasa sy ny vahoaka. Tany Toamasina dia mikatona ihany koa ny maso ivoho ary nobahanana fiara lehibe maromaro ny eo anoloan'ny Bron-jirama. Tsy misy ihany koa ny fandraisana ny mpanjifa. Ireo mpiasa kosa mitokona ao anatiny. Tany Toliara ny roso tamin'ny fitokonana ihany koa ireo mpiasa eo anivon'ny jirama Toliara tamin'iny androny omaly iny. Mikatona avokoa ireo sambandraraha rehetra tamin'iny androny omaly iny. Ao anatin'ny hatrany no manao izany fitokonana izany ireo mpiasan'ny jirama tany an-toerana tany. Mandeha ny ramatahora sy ny fanerenan'ny mpiasa hiasa amin'izao fotoana izao. Hoy ny mpitarika ny fitokonana amin'izay fitokonana ataon'ny mpiasan'ny jirama izay. Miandry ny minisitra eto zay hoy ny mpiasa mba ifampiresaka. Nanamafy ny tambaben'ny jirama fa tsy hiverina hiasa izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Ny jirama tany Mahajanga indray dia mikatona avokoa ny sambandraraha rehetra ary manao fitokonana toy ny mpiasa rehetra manerana ny nosy ihany koa izy ireo. Fitokonana sy fitakiana am-pilaminana izay ataon'ireo ao anatin'ny lakoron'ny jirama hatrany tao amin'ny jirama Marolaka. Mikasa ny hampiakatra ny hofanjiro ny fanjakana ao anatin'ny drafim-panarenana 2024 ny jirama. Ho an'ny orinasa mampiasa haute tension sy ny moyenne tension hisy ny fiakarana 720 isanjato amin'ny volana oktobra 2024 ary 720 isanjato ihany koa amin'ny oktobra 2024. Ho an'ireo orinasa sy ny olon-tsotra mampiasa tolotra basse tension super confort sy ny confort kosa hiakatra 10 isanjato izany amin'ny oktobra 2024 ary hiakatra 720 isanjato amin'ny oktobra 2024 sy 2024. Ao anatin'ny fikarakarana sy ny fifandrindrana izany ny ORE na ny Office de Régulation d'Électricité amin'izao fotoana izao ka nanolotra ny votoatin'izany amin'ny gouvernemanta izay manapaka farany ny fampiarana azy. Ny jirama tany Antsirabe indray dia mikatona tanteraka ihany koa ireo sambandraraha rehetra eo anivon'ny orinasa jirama Antsirabe nanomboka tamin'iny androny omaly maraina iny. Mangina tanteraka arak'izany ny toeram-piasana ao Antsirabe ao. Maro ny mpanjifa saika hiazo ny birao noho ny verin-dalana ary misy ireo mbola manantena fa mbola hivoha tamin'iny omaly tolakandro iny ny Bron-jirama ka niandry teny ivelany teny. Tany Morondava indray miverin-dalana avokoa arak'izany ireo mpanjifa handoha hofanjiro mahita an'ilay sorabaventy misoratra hoe staty vaovao mamony vahoaka mamony mpiasa tsy ekena izany satria nitokona ihany koa ny mpiasan'ny jirama tany Morondava tany. Raha izany rehetra izany no atao bango tokana dia hita fa tena tsy ekeny ireo mpiasan'ny jirama ilay sata vaovao izay natolotra ny amin'ny mahakasika an'izay ho ampangain'izy ireo fa mamony ny vahoaka izay.
nefa iaraha mahita sy iaraha mahalala moa hatreto a ny jiro tapatapaka tsy misy toazy fa ny ofanjiro kosa dia miakatra foana isam-bolana ka ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy tokony vahaolana maharitra mba hialana amin'ny fahatapahan-jiro ve no tokony matimatesany ireo lehibe ao anatin'ny ity orinasa jirama ity sy ireo rehetra izay tompona andraikitra amin'ny fampandehanana an'ity orinasa jirama ity fa tsy ny hoe fitadavam-baholana amin'izay fampiakarana ny ofanjiro zay a satria mantsy a ny vahoaka efa mitrongo homana sy matinjaly indray a no mbola hiaritra an'izay fiakarany vidinjiro zay tena ohatrany tsy rariny ihany raha izany no miseho a satria efa mijaly ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia mbola ampina fijaliana vaovao indray andrasantsika eto araka izany ny vaholana izay haroson'ireo mpitondra fanjakana manoloana an'ity fitokonana izay ataon'ny mpiasan'ny jirama amin'ny tsy fanekena an'izay sata vaovao izay a satria maharary izy ireo ihany koa ny maharary ny vahoaka ka izay no antom-pisiany izao fitokonana manerana ny nosy izao ny zava-misy sy mampalahelo mantsy hatramin'izay ka hatramin'izao a rehefa misy ny fahataranao amin'ny fandoavana ny jironao a dia iny avy hatrany ireo mpiasan'ny jirama dia tonga manapaka ny jironao a araka ny baiko izay voarain'izy ireo fa rehefa misy kosa ny fahatapatapahan-jiro izay tsy misy toazy tatoato zay a dia tsy mba misy ny fandraisana fepetra na ihany koa ny sazy tokony omena ny jirama fa toy ny vahoaka foana no mahazo sazy fa ny jirama kosa dia migalabona amin'izay fahatapatapahan-jiro lava tsy misy fiafarana izay a ny vidinjiro anefa dia miakatra tsy misy toazy izay hiarahany besin'ny maro mahita tatoato zay a ary mampijaly ny rehetra mo izay fahatapatapahan-jiro sy ny fiakaran'ny vidinjiro lava izay foana inona araka izany fa hitondra vaholana manoloana an'ity antom-pisiany fitokonana manerana ny nosy ity a ireo tompon'andraikitra rehetra ambony amin'ity orinasa jirama ity a sy ny fitondram-panjakana mba hialana amin'izay olana izay tsy eken'ireo mpiasa izay a fa satria mantsy raha izao no mitohy ary raha izao no tsy etam-baholana dia asa angambany no mety ho tohin'ity fitokonana ataon'izy ireo ity satria matetika rehefa misy fitokonana toy izao a dia avy hatrany ireo mpanositra ny fitondrana mandray andraiky ny avy hatrany a amin'ny fanampiana ireo rehetra mitokona izay ka izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa